Fa ny miarabanao ry namako malala amin'ity fiaonantsika ity, kopakopa tanana, araba avy amin'ny fo vokatry ny fifaliana, saina feno fifaliana mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao, ary mankasitraka anao manaraka ny fandarantsika, mitaky asa ny fahalalana. Zava-dehibe eo amin'ny atao hoe tontolo moderna ny lesona zay ho resantsika androany. Mitaky asa ny fahalalana. Tantaran'i Ezra no jerena amin'ity fiaonantsika ity. Ezra sady mpisorona, Ezra ihany koa no mpahay lalàna, mpanora-dalàna tamin'ny fanjakana Israeliana. Fa haitsika ny tantara fa rehefa babo ny Babiloniana, ny zanak'Israely de nentina nakany Babilôna daholo ny mponina matanjatsaina sy mahira-tsaina sy ny sarobidy rehetra tao Jerosalema, de nentina tany Babilôniana, tany firenena Babilôna, dia tany andevy, tany nandritra ny ampolo taona ny maro io zanak'Israely, zanak'Andriamanitra, babo any amin'ny tanin'olona. Fa nafinaritra de zao, misy lehilahy anankiray atao hoe Ezra, zay nijoro tamin'ny fanarana an'Andriamanitra. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Ezra toko 7 andininy 9, andeha vakitsika ao amin'ny taridalana, somary misy tapaka kely fa raha fa tena vakitsika feno andiny io, tena mahafeno zavatra be de be. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Io Ezra io dia niakatra avy tany Babilôna, mpanora-dalàna, sady nahay ny lalàny Mosesy izay efa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely, ary nomeny mpanjaka azy izay rehetra nangatahany, araka ny nombany tanany Jehovah Andriamanitra azy. Io Ezra io dia mpisorona, mpanora-dalàna avy any Israely, ka izao nefa nomeny mpanjaka Artaxerxesy azy zay rehetra nangatahany, araka izay teny Jehovah. Fa ny tsy ambaratelo de izao, io Ezra io dia notahin'Andriamanitra satria nahatoky tamin'ny lalàna sy ny fitsipika. Any amin'ny andininy 1:12 hatramin'ny 3:12 de mbola misy fanambarana tsara de tsara mahakasika an'io Ezra mpaminany io. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: Artaxerxesy mpanjaka ho an'ny Ezra mpisorona, mpanora-dalàna, mahay tsara ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra. De zao le didy nampitondray ny mpanjaka Artaxerxesy: izaho manao didy fa na iza eto amin'ny fanjakana, amin'ny olona Israely sy ny mpisorona ary ny Levita no te hiaraka aminy hankany Jerosalema, dia mahazo mandeha izy. Babo nandritra ny ampolo taona ny maro, 100 taona eo latsaka kely eo zanak'Israely. Rehefa tonga Ezra nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra, hitany mpanjaka Artaxerxesy, mpanjaka ny Mediana sy ny Persiana. Mediana sy ny Persiana zany de fanjakana nandimby an'ny Babilôna rehefa nirodana ny fanjakana Babilôniana, de Mediana sy Persiana indray lasa superpuissance mondiale tamin'izany fotoana zany. De rehefa nahita ny Ezra ity mpanjaka Artaxerxesy ity, de izao nanome baiko izy taratasy hoe ny zanak'Israely rehetra eto Mediana sy Persiana de afaka miverina ny Jerosalema, ny mpisorona sy ny Levita, satria hitako fa tena marina, lehilahy marina ity Ezra ity. Zao Ezra dia nahalala ny didin'Andriamanitra, nahalala ny fitsipik'Andriamanitra, fantany tsara, ary tsy hoe fantany fotsiny fa nampiary ny teo amin'ny fiainany. Tsy lasa fahalalana ara-tsaina fotsiny zany, de rehefa misy toe-javatra mety mba hivadibadiana kely no ny tombontsoa ny tena manokana de lasa mivadika. Tsy zany Ezra fa izao tena niaina ny fahalalana an'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa amin'io tantaran'ny Ezra io anatin'io zany de eo koa le manomboka le vanim-potoana ara-paminaniana lehibe zay nomena ny Daniel amin'ny 320 andro. Fantatsika tsara zany. Ry namako, mitaky asany fahalalana. Maro amintsika ny mahalala ny marina, mahalala ny soratra masina, mahalala ny tokony atao, mahalala ny azo atao, mety sy ny tsy mety, kanefa de fahalalana fotsiny izy ireny indraindray, fa tsy ampiarina eo amin'ny fiaina rehefa tonga ny toe-javatra mety mba hazotsika tombontsoa manokana, na mety zavatra mampatahotra ka tonga tsika hivadika, de lasa mivadika amin'ny fahamarinana isika. Zany no zavatra manjaka amin'izao fotoana izao, aoka ampiarina ny fahamarinana.
amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra, mitaky asan'ny fahalalana, connaissance, ampiarina indrindra ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. De mitondra tombontsoa be dehibe ho an'ny Israely zany toetra volamena nananany Ezra zany. Ho tafateraka aminao zany, ho tanteraka amintsika re ary iainantsika. Nde hivavaka isika. Tombotsara misaotra anao zay no niafatra sarobidy nomena tamin'ny alalan'ny Ezra, mpisorona mpanorandalàna, mahay ny sitraponao sy ny didinao, ary de nampiatrany zany de nitondra fanafana ho an'ny zanak'Israely. Tombotsara ampianaro an'izany zay. Omeo ny toetra volamena izay ka reo fahalalana, ara-pivavahana, ara-tsaina rehetra zay fantatray ny fahamarinana rehetra, de tsy ho fikirinay ho an'ny tenanay manokana fa ampiarina ka hitondra fanavaozana eo aminay, eo amin'ny tokantranonay, eo amin'ny fiangonanao, eo amin'ny firenenay. Tanterao zany fa tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Amen.